Ampifaliana ary ava-malala no iarabantsika rehetra noho ny fitahin'Andriamanitra ka velonay trapamonjena. Natratra izao alahady 7 volana Oktobra izao. Alahady tondranam-bavaka manokana ny fiainan'ny masera mamre ao anatin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ary ibandinantsika aloha hevitra hoe mirosoa amin'ny finoana masina. Dia ny olona sy ny diakona tompony anjaran-droany ary havana dia ny sokajy antso. Ny mpitendry zava-maneno dia Andriamatoa Raharonivombelo Rova. Ny mpitondra ny afatr'Andriamanitra amintsika dia ny mpitandrina eto an-toerana ihany. Dia ny tondram-bavaka any amin'ny vavaka fangatana, ny mpizadra raha, ny mpitandrina njaka. Dia aorinan'ny toroteny dia hira ny antsany ambavady mitafo. Dia ampitombona hatrany havana amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Any amin'ny fanekem-ponoana laharana 7 no mantsika. Ndeha isika hitsangana hiara-maky ny Salamo 430 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 120 ary ny andininy 420. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Mideran Jehovah fa tsara izy mandrakizay ny famindram-pony. Mideran'Andriamanitra avo indrindra fa mandrakizay ny famindram-pony. Miderany Tompony Tompo fa mandrakizay ny famindram-pony. Izy irery no mpanao fahagagan-dehibe fa mandrakizay ny famindram-pony. Izy nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay namelatra amin'ny tany ho ambony rano fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay nanao ireo zava-mahadehibe fa mandrakizay ny famindram-pony. Dia ny masoandro mpanapaka ny andro fa mandrakizay ny famindram-pony. Ary ny volana sy ny kintana no mpanapaka ny alina fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay namelony ny volontelaka di Egipta fa mandrakizay ny famindram-pony. Ka nitondra ny Israely nivoaka fa mandrakizay ny famindram-pony. Mideran'Andriamanitra ny lanitra fa mandrakizay ny famindram-pony. Baba
hivavaka isika. Jehovah tomponay eo, mideranao izahay fandriamanitra tsara ianao ary mandrakizay ny famindramponao. Lehibe sady mahatalanjona ny asanao, koa iza no mahatonina ny fiderananao. Misaotranao izahay fanomenao tombonandro ankehitriny ka mbola afaka mankalazanao. Mideranao amin'ny androm-piainanay rehetra izahay, ka ho fenonao fiderananao ny vavanay sy ny fonay, mba ho fenonao anatinay n'izany fiderananao izany. Tompo, ny etaetam-ponay dia mivavaka ho an'ny fiangonanao manontolo, mba ho fiangonana afaka mideranao lalandava ny vahoakanao. Ry Tompo, ny fanirinay lalina dia ny ahatonga ny fiangonanao mpandresy miaraka aminao, tahaka nandreseny ny vahoaka Israely raha niatrika niady tao anoloan'ny Moabita sy ny namany izay nideranao tamin'ny fiangona masina ka nihira fiderana. Koa ankehitriny, fenofo izao fotoana izao ny fiainanay ny fanahinao masina, ary resy ho anitra ankasitrahanao izao fiaraham-bavaka izao. Ho voninahitra ny anaranao ane riray zanaka fanahy masina, ny fanompom-panahy ataonay eto. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Miara-mipetraka sika ry havana. Ry hava-malala, enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Minoa Jehovah Andriamanitra reo, dia ho tafatoetra ianareo. Minoa ny mpaminany, dia ambinina ianareo. Minoa Jesosy Tompo, dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Ary na inona no angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana, dia ho azonareo izany. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Ry hava-malala, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ka anatina ny Tompo sy aiky ny fahotantsika ary anaraka ao ambonitsika izao tonom-bavaka izao ivavaka isika. Ry Andriamanitra eo, indreto izahay manetry tena eto anatrehanao. Miaiky ny fahadisoanay sy ny fahotanay izahay. Tsy nanome anao ny voninahitra tokony anao izahay, ary tsy mbola tena niady ny ady tsara ny finoana. Ka finoana miahanahana no ny ainanay sy ny atrehanay ireo adim-piaina eo amin'ny fanarahana anao. Nandika ny lalanao masina izahay. Tsy ny aina ny finoana velona na ilay finoana mampandresy fa matetika amin'ny fiatsaram-belatsia izay alanao loatra izany. Koa mifona sy mibebaka aminao izahay, Tompo, mamelany elokay. Tompo, diovy izahay ho afa-pahotana. Avozy ao anatinay ny fanahinay, mba ho vonin-kanompo ary amin'izao sisa izao. Ampio izahay hiaina ny finoana mahavelona, ka hanana ny fo feno fahatokiana ho entinay manompo anao, dia ilay finoana mahafindra tendrombohitra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatanay izany vavaka izany. Amen.
ry havana raiso ampitiavana sy amin'ny fanantenana eo ampitsanganana ny famelan-kelo ka omen'ny tompo atsika. Hoy ny tompo, mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana, fa izah no hanome ianareo fitsaharana. Aza matahotra, mino fotsiny ihany izay mino zanaka no manana ny fiainana mandrakizay. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Aleluia. Sambatra ny olona izay voavela ny elona sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fananiny. Amen. Isika anaiky sy anambara ny fanekem-pinoana kristianina izay raisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao dia ny fanekem-pinoana laharana 7. Mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka tamin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina, izy no manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no naovina batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo hampitombony finoanay. Amen. Miara-mipetraka isika ry havana. Dia tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharaha ny fiangonana isika ry havana. Aorian'ny filazana ny raharaha dia andray fitenenana eto manao fanentanana ny solitena avy eo amin'ny fikambanan'ny diakona sy ny lolona ary ny ray aman-dren'ny mpitandrina no hanohy sy hamarana ny filazana. Ireo taratasy voaray avy any ivelany. Avy amin'ny trano famoaham-boky Antso FJKM. Tonga tokoa ry ray aman-dreny sy mpianatra ny fotoana izay tsy maintsy iverenana amin'ny fianarana sy ny fiainana andavanandro. Koa mampafantatra anareo izahay fa efa niomana sy ny vonina amin'ny fandraisana anareo izay eto amin'ny librairie Antso FJKM ho fampitaovana ny zanantsika hiatrika ny fidiran'ny mpianatra. Ny andinindinin' izany dia azontsika alaina ao amin'ny fandrarana. Avy amin'ny fitandremana vohitsara famonjena Marivato.
Ny FJKM vohy tsara famonjena Marivato dia mikarakara foara lehibe tsena be izay tanterahana isaky ny sabotsy tontolon'ny andro eny an-toerana. Koa fifaliana lehibe ho anay ny mangataka ny tsara sitrapo rehetra izay manana akanjo, kiraro, poketra, satroka, kojakojan-dakozia, kitapo sy ny sisa izay tsy ampiasaina intsony mba hanolotra izay foiny. Izany hetsika izany dia tafiditra indrindra ao amin'ny fitadiavam-bola hoentimanana amin'ny fananganana fiangonana vaovao ezaka finition. Ny andinindiny dia azontsika raisina ihany koa ao amin'ny fandraharana. Taratasy voaray eto anivon'ny fiangonana. Avy amin'ny sampana AFF Ambavady Mitafa. Noho izao fiverenan'ny fiainan'ny fiangonana tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro izao dia antsoina isika AFF na birao na komity na ireo efa nanatrika fiofanana na tsia ka mahakasika ny asa fitoriana filazantsara eto amin'ny fiangonana mba ho tonga hivory ny sabotsy fa 4 Oktobra 2024 amin'ny 7 maraina ao amin'ny Akany Ralbert. Ho lahadinika amin'izany ny fanohizana ny fandaharan'asa efa voafaritra, fandaharan'asa ny taona 2024 ary ny fanomanana tokony sy azo atao mialoha ny asa. Avy amin'ny antoko-pira, ilazana ny mpikambana rehetra fa mitohy hatrany ny fianarana sy famerenan-kira ny sabotsy fa 4 Oktobra 2024 amin'ny 3 ora. Asa sosialy. Ny asa voameriny asa sosialy dia hanatanteraka fizarana fitaovam-pianarana ho an'ny fianakaviana sahirana izay sahan'ny sampana ny 1 Novambra 2024 aorian'ny fanimpam-pivavahana ao amin'ny Mamre Ambavady Mitafa. Avy amin'ny voameran'ny vola, ilazana ny sampanasa ny fikambanana ary ny mpandray ny fanasan-tompo mba handefa izay sosikevitra fanatanterahana ny fanaovana ny teti-bola 2024 mba hanatitra izany ao amin'ny biraon'ny fitandremana na amin'ny filohan'ny voameran'ny vola. Anio alahady fa 19 Oktobra ka hatramin'ny alahady fa 5 Oktobra 2020. Avy amin'ny volana sikitana. Antsoina isika mpiandraikitra ny volana sikitana mba hijanona eto am-piangonana aorian'ny fanimpofavahana maraina fa hisy ireo fanapahan-kevitra ho raisina momba ny fety krismasy. Avy amin'ny afa. Ny afa dia hanatanteraka fotoam-piderana, famaranana ny taom-pianarana ny 12 Oktobra 2024 amin'ny 3 ora. Ny Ray aman-dreny mpitandrina Andrianarso Alain no hitondra ny afatra amin'izany. Ko antsoina ny mpiandraikitra ho tonga amin'ny 2 ora ary ny ankizy amin'ny 2 ora sasany. Antsanambavady Mitafa. Mitohy hatrany ny fianaran-kira dia isy izany anio amin'ny 3 ora eny amin'ny tokantrano Silofo sy Lala Dizaine eny a Mandroseza. Avy amin'ny Taniketsa. Ilazana isika mpikambana rehetra mba hijanona fa hanao ny fianaran-kira isika eto am-piangonana no anatanterahana izany aorian'ny fanimpom-pivavahana. Avy amin'ny komity fifandraisan-tanana. Antsoina ny filohan'ny sampana, ny sampanasa ary ny fikambanana rehetra mba hijanona aorian'izao fanimpom-pivavahana izao fa hanatanteraka fivoriana. Isy ny fivorian'ny biraon'ny fiangonana sy ny fikambanan'ny dekona sy lolona miaraka amin'ireo mpitsabo aorian'izao fanimpom-pivavahana izao mba handinihana ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny 9 Novambra 2024 dia isy ny fionan'ny katekomena sy ny dekona pia ho fiomanana amin'ny zavatra rehetra. Izany dia ho tanterahana aorian'ny fanimpom-pivavahana amin'io daty 9 Novambra 2024 io. Ary aorian'izao fanimpom-pivavahana maraina izao dia isy ny famangina ny fianakaviantsika Manamanjo dia ny fianakavian'ny tompovavy Ravony Arnoro Eleonora. Dia toy izay ireo raharahany fiangonantsika ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra.
Faly miaraba atsika vahoaka an'Andriamanitra indray ry havana amin'ny anaran'i Jesoa Kristy amin'ity andro alahady ity. Dia fifaliana mandrakariva ny fanatritava fiarahana manompo sy mideran'Andriamanitra fa hoy tokoa ny soratra masina hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Raha vitsivitsy ho an'ny diakonina sy loholona dia isy fiofanana ry havana amin'ny sabotsy 14 Novambra amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 1 ora eto amin'ny tranon'Andriamanitra. Izany dia satria tero antsika lery ambony rira amin'ny resaka distanciation sociale ozy tsika dia atotsika nanao an'izany fiofanana izany amin'ny sabotsy 14 Novambra hosolon'ny fiofana izay tokony nataontsika tamin'ny 10 Oktobra lasa teo. Raha sitrapon'Andriamanitra dia ny pasteur Rabenjarisolo Fabrice Talia nasionaly ny fikambanana mampely baiboly malagasy no ampiofanatsika. Efa diso fantatritsika loatra izy satria nisy fotoana maromaro natongavana teto amintsika nitondra ny terin'Andriamanitra. Mahazikasika ny fifandraisan-tanan'ny fiangonana amin'ny mpitandrina menakavindray dia mahafaly antsika ny andray anjara amin'izany tsika diakonina sy loholona. Nandalo fotoana lavalava sarotsika ry havana tsy nananantsika mpitandrina raikitra fa izao ny fotoana nomeny Jesoa Kristy atsika amin'izany fifandraisan-tanana izany dia misaotra an'i Jesosy tsika nomeny an'izany fotoana izany sy tonga amin'izao fotoana izao. Ka dia isy valo mpifandraisana anjara omena amin'ny filohan'ny sokajy rehetra mba hamparitaka amin'ny diakonina sy loholona. Valopy ihany ho an'ny mpivady dia miangavy mba samy azo izany daholo ny diakonina sy loholona tsirairay avy. Fantatra fa namela fahasaranana ihany koa iny amehana ara-pahasalamana iny dia mifampitondram-bavaka tsika ry havana. Misy ihany koa nefa ny ao anatin'izany fotoana izany no nahazo fahasoavana. Fa fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hasoa izay tian'Andriamanitra. Koa dia samy hanao arak'izay tandrify azy ny tsirairay sy izay zakany ampifaliana. Izay ny zava-dehibe. Ny fotoana amerenana amin'ny valopy dia ny sabotsy 14 Novambra amin'io fiofanantsika diakonina sy loholona io. Raha ohatra ka tsy tonga amin'io ny anao na tsy afaka ianao dia ny lahady 7 Novambra no fotoana farany anangonantsika izany valopy izany. Ary farany izay efa voalazan'ny namana tao amin'ny Boroto ihany dia isy ny fihaonan'ireo diakonina pia sy ny katekomenina amin'ny alahady 9 Novambra aorianan'ny fanompoam-pivavahana. Ataovy zava-dehibe aminao izany ry havana satria zavatra efa fanekenao tamin'ny tompo. Tsaroa fa ianao izany miahany io zaza io ara-panahy tsy zaza intsony moa ireo fa efa tanora fa andraikitrao izany izay efa niekenao. Tsy voatery amin'ny daty io ianao vao hifankahita aminy fa ao amin'ny fafanao ambony amin'ny sekretariat io dia misy ny anarana sy ny telefonin'ireo ankizy ireo. Azonao atao ny miantso azy eloha mifankafantatra aminy aloha amin'ny fotoana io koa. Dia manentana anareo mba hikarakara an'izany fiahiana izany. Raha nanontany mpianatra moa nanao sondage dia hoe ny ray apatelin'izy ireo efa mahafantatra ihany ireo mpiahy azy. Tsy haiko moa izany na betsaka na vitsy fa tsy fanomezantsiny fa nisy fotoana nanahirana lavalava ihany teo. Farafaratsy nireo roa apateliny mba hahafantatra azy amin'ny fotoana io farafahatarany. N'Andriamanitra rery amin'ny voninahitra. Koa mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'ny Kristy ianareo ho voninahitr'Andriamanitra. Izany tenin'Andriamanitra izay nataontsika ho teny faneva ry havana amin'ny fifandraisan-tanana izany ihany koa no hifandraisan-tanana amintsika rehetra na ianareo izay ny tokantrano izany na ianareo atao tranon'Andriamanitra amin'ity anio ity no tain'Andriamanitra manokana mahatratra izao fotoana dehibe izao. Fampiarapitsika ry havana satria maro no naniry ho tonga tahaka antsika izao aty an-tranon'Andriamanitra fa noho ny antony maro samihafa dia tsy tonga izy ireo. Fa isika kosa no tain'Andriamanitra manokana ka raha ransitsiny loatra raha mifampiaraba. Raha mijery anareo atao izao dia mahita salovatavan'olona vaovao ihany. Koa ho anao ry havako izay sambasamba tonga teto ambavatan'ny tafo na vahiny eto ambavatan'ny tafo amin'ity anio ity dia manasanao ampitiavana mba hitsangana amin'ny toerana misy ianao
toko efa tompotrano ihany moa izy zany mato misy iarabaina rahalahy raha somandrakariva ny tompo sy ny fiadanany tokoa eo aminao eny eo amintsika rehetra fa efa nytantan'ny tompo iaraka eo tsika amin'ity anio ity fa dia fifalianao anay mandrakariva ny miara mivavaka aminao sy miraha soanao saotra tompoko afaka mipetraka eo. Ny faharoa ry havako araka ny nilazain'ny barao namana teo, misy efa asa efa nakin'ny tompo amintsika tany lohany volana marsa tany saingy noho ny antony amiana ara-pahasalamana dia somary tapakely molo izy dia tsinony zany fa le antso nataon'ny fiangonana FJKM Vohitsara Marovato. Io fiangonana io ry havana dia fiangonana any akaikin'ny ampiefy any izy io ambany vohitra kely misy azy ary amin'ny fotoam-pahavaratra salam'izao dia tena manahirana tokoa vao tonga any amin'izany toerana izany ka dia nanapa-kevitra ny fiangonana na dia any amin'izany toerana lavitra izany ary fa hoe andao anao ezaka mba hanatsarana hanamboarana ny fiangonana. Dia netsika izay nangatahana izao tolotany ry havana dia izao izy tsy nangataka vola na nangataka ciment na nangataka briky fa ny nangatahany dia kojakoja an-dakozia na kojakoja tokantrano ao trano ao dia angatahana amintsika ry havana efa nisy nanome ihany fa raha mbola misy ry havana izay tarihan'ny fanahy isika za tsy manao izay tsy ilaitsika fa misy tarihan'ny fanahy isika mba te hanotra noanana n'izany fiangonana zany fa tena fiangonana lavitra zany, fiangonana tena sahirana zany tena vitsy mpivavaka tokoa ao anatin'izany fiangonana zany. Koa isika no nantsoan'Andriamanitra mba hanolotanana azy ireo amin'izany dia sa io ny havana manao arak'izay nitarihan'ny fanahy azy. Fahatelo ry havako, efa nambara tamintsika fa tena ao anatin'ny tsy fahasalamana tokoa raha matofara izay ray aman-drentsika ato anatin'ny fiangonana mba hatsapatsika hoe manahoana tokoa moa ny fahasalamana dia izao izy zany zao dia petahana oksizena dia raha voasorina ny oksizena dia tsy avy miaina tsony izy hainareo zany ny fahasarotana ao anatin'izany tsy le aretina eritreretinareo koa ry mahazo azy fa aretina hafa. Tena mila vavaka, tena mila fanoana amintsika indrindra amin'ny lafiny ara-bola ry havana koa zany ny atanantsika fiangonana mba hanoana sy vavaka ho amin'izany ray aman-drentsika zany. Farany ry havana fatatsika fa fotoan-dehibe iny herinandro mitsidika iny ho amin'ny fanabeazana satria isy ireo zanatsika izay hiarika ny fanadinana. Inona moa le fanadinana amin'ny herinandro? Mba mitsangana hoe nareo zanako izay analabaka amin'ny herinandro sao dia tsisy ato aloha reny fa misy reny dia miraha soanareo mandrakarivo izay ry anaka mba ho tahin'ny tompo tokoa ny ianareo amin'ny fianarana izay efa nolofosanareo ary mba mirin'Andriamanitra mba ho afaka soamantsara. Dia tsaro fa nibakany amin'iny herinandro iny fa ny fanadinana maro samihafa izay anadina amin'ny tompo atsika rehetra dia mbola misy mandrakariva. Ivavaka isika. Tompo tianao io misaotra anao indrindra ny amin'ny reto tanoranao ireto izay notahinao manokana ka afaka nandrato fianarana ary roso amin'ny fanadinana amin'izao herinandro izao dia ny fanahy masina i Jesosy izay fanotantana azy ireo tao anatin'izao taom-pianarana izao anomana azy mba ho vonona tanteraka ampatsiaro azy izay rehetra ny anarany eny mihoatra noho izany ary azahoany manome voninahitra anao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nangatahana izany vavaka izany fangatahana indrindra ihany koa andreo mpanomponao marobe izay nahazo fahasoavana sy fitahina ka manantanteraka rakim-pisaorana. Ianao koa ne Jesosy nampitombo ny fitahinao amin'izy ireny ka tsy arovan'ny mandrakariva fa tsy mifarana amin'izao volan'izao na amin'izao anio izao ny fitahinao fa an'izay mino sy matoky anao dia mito mandrakariva sy mandrakizay izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanona izany vavaka izany. Misaotra tompo. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Mpanompon'Andriamanitra ry havana nahazo fahasoavana manantanteraka rakim-pisaorana. Avy aminao no azahoako manao fiderana eo amin'ny fiangonan-dehibe. Ny voadiko dia faiko eo anatrehan'izay matahotra an'i Jehovah. Salamo 2:20, 5:20. Atolotra manontolo amin'ny fandraisan-tanana ny mpitandrina. Dia ho an'Andriamanitra ny ry havana ny voninahitra fa ny fanahiny kosa ho amintsika rehetra ampaherentsika amin'ny didy sy andraikitra maro samihafa izay sahantsika any amin'ny isa-tokantrano any amin'ny isa-pianakaviana indrindra ampaherentsika ahatsiarovantsika fa zava-dehibe ny fiarahantsika miangona indrindra teo anivon'ny fiangonana tahaka an'izao. Ny sakana tsy maintsy misy foana, ny olana tsy maintsy misy foana fa ny zava-dehibe ry havana dia izao aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Ho an'Andriamanitra ny amin'ny voninahitra. Amen. Mbola misy ry havana ny taratasy ihany izay mbola voaray tao anivon'ny fiangonantsika. Taratasy filazana manjo amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay
fa anareo fa niava malalanay Rakotoarinjara Ray Voaja Norolalao dia natsoin'ny ray ody any aminy rehefa nivahiny 70 taona teto an-tany. Ny mampandeha antsika dia nivadiny, ny zanany, ny zafikeliny, ny ray tapo aminy, ny ray tapo amin'ny vadiny ary ny fianakaviana avy amin'ny rainy sy ny reniny avy ary ny fianakaviana ny ray manontolo. Ny nofony dia hiala ao amin'ny cité Soavinandriana, bâtiment A, porte 2 amin'ny 12 ora ary hoentina any amin'ny fiangonana FJKM Ambohitantely fofanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny alakamisy fa 15 oktobra amin'ny 12 ora sasany alohan'ny hanafenana azy eny amin'ny fahasandrazany trano tsara Masindray. Ny fianakaviana dia namela fararakitra ho fampandrosoana hatrany ny asan'ny tompo ary ny famangina ny fianakaviana dia ho tanterahana amin'ny fotoana izay mahamety azy. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny rakitra isika ry havana dia aorinan'ny rakitra ny fahalorantsika ny rakitra ny hira fa 370 sy 700 ny andininy faharoa 370 sy 700 ny andininy faharoa ataontsika eo am-pitsanganana izany rakitra izany. Dia raha hitsangana isika anao ny hira fa 370 sy 700 ny andininy faharoa.
tonga eo amin'ny fotoana amakina ny tenin'ny soratra masina sy ny taribavaka amin'izany sika ry havana dia ataontsika ny hira fahafito sy roanjato ny andininy voalohany sy ny faharoa. Ivavakontsika tompoko. Raha eo isaoranay sy ankalazainay mandrakariva ny anaranao, fa natratr'izao fotoan'izao indray izahay ka afaka handray ny teninao sy hain'ny hafatrao amin'ity anio ity. Mangataka aminao aho izahay tompo mba fenoy ny fanahy masinao tsirairay, na izay hamaky ny teny, na ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao, na izay handray ny hafatrao ihany koa. Midira renao Jesosy aty am-ponay ka sokafo ny sainay sy ny fanahinay mba ahafantaranay marina ny teninao, ary tsy ho fantatray fotsiny ihany tompo fa tena ho fiainanay tokoa. Koa mitenena ary tompo fa miaino izahay mpanomponao, amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Iainy sy amaky ny teny soratra masina sika ry havana. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny tantara faharoa. Tantara faharoa toko faharoapolo, vakiana manomboka amin'ny andininy faharoapolo ary atsahatra amin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Rehefa hitantsika izany dia ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ny fomaraina koa izy dia niaingana ka ny anevitra tekoa. Ary noho ny voaka izy dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe: mianoa ary Joda sy ianareo ry mponina eto Jerosalema. Minoan Jehovah-Andriamanitrareo dia ho toafatetra ianareo. Minoa ny mpaminany dia ambinina ianareo. Ary rehefa niara nihevitra tamin'ny olona izy dia nanendrim-pihira ho an'i Jehovah idera amin'ny fiaingona masina. Raha nivoaka eo anoloan'ny olona efa voahomana hiady ka nanao hoe: niderahany Jehovah fa mandrakizay ny famindram-pony. Ary raha vao nanomboka ny oby sy ny dera ireo dia nasiany Jehovah otrika hamely ny taranaka Amona sy Moaba sy ny avy any an-tendrombohitra Seira, izay avy hamely ny Joda ka dia resy ireo. Dia nitsangana ny taranaka Amona sy Moaba namely avy any an-tendrombohitra Seira ka namonjy sy nandringana azy. Ary noho ny voaringana ny mponina tany Seira dia nifandringana kosa izy samy izy ihany. Ny filazantsara nosoratan'i Matthieu toko faha 1:20 andininy faha 8 ka hatramin'ny 2:20. Filazantsara nosoratan'i Matthieu toko faha 1:20 andininy faha 8 ka hatramin'ny faha 2:20. Ary noho ny verina maraina akany an-tanàna izy dia noana, ary nahita hazo aviavy anankiray teo moron-dalana izy dia nankeo aminy
kandro tsy nahita na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy, aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay, dia maina vetivety foana ilay azo aviavy. Ary no nihitan'ny mpianatra izany dia gaga izy ka nanao hoe, nanao ahoana re no dia nahamaina vetivety io aviavy io? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka tsy mihanahana, dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo. Fa raha hiteny amin'ity tendrombohitra ity azy ianareo ka hanao hoe, mifindra ianao ka mianjera any an-dranomasina, dia ho tonga izany. Ary na inona no angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Faranantsika ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika amin'ny Timoty faharoa toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ny fahatsiarovany Paoly any Timoty sy ny fitiavany azy. Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra, mba ho mpitory ny teny fikasana milaza ny fiainana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Mamanga ny Timoty, zanako malala, ho aminao any amin'ny fahasoavana sy ny famindram-po, ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra aho, izay nitopoko araka ny nataon'ny razako amin'ny fieritreretana madio, fa tsy manam-pitsaharana akory ny fahatsiarovako anao amin'ny fivavahako andro aman'alina, ary maniry hahitanao aho, satria tsaroko ny ranomasina aho. Mba ho feno fifaliana aho, fa nisy nahatsiarovako ny finoana tsy mihatsara velatsihy izay ao anatinao, izay nitoetra taloha tao anatin'ny Loisa renibenao sy Eonika reninao, ary matoky aho fa ao anatinao koa izany. Dia tapitra teo ny famakiana ny tenin'ny soratra masina. Ray masina ao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
hitoetra amintsika hatrany ry havana ny fanahy masina mba hatonga tokoa ny tenin'Andriamanitra izay novakila tamintsika sy ho hazavaina amintsika ankehitriny mba hitondra finoana, fanantenana ary fitiavana ao anatintsika. Ny tenin'Andriamanitra ry havana ifampahirizantsika amin'ity alahady manokana dia alahady itonanam-bavaka ny fikambanana Mamre ity, dia arak'izay nivakin'ny mpanompon'Andriamanitra teo ato amin'ny filazantsara araka ny Matio. Matio 4:20. Matio 4:20 ka ny 2:20. Dia riavana sokafantsika ny Baiboly. Dia ndeha raha tsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo zany 2:20 zany manao hoe ary na inona angatahana-nareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Ndeha hiverena antsika fanondroana ary na inona angatahana-nareo amin'ny fivavahana dia ho azonareo. Ao anatin'izao ame anara-pahasalamana zao ry havako, noho ny afitsiky ny valanaretina Covid-19 dia mikatso avokoa ny akamaroan'ny sehatr'asa rehetra manerana n'izao tontolo izao, ary ohatr'izany koa ny eto amintsika. Ary noho izany fikatson'ny zavatra rehetra izany dia mitondra fahasairanana maro, na ny fahasairanana ara-tsosialy noho ny tsy fahampiana maro samihafa, fa indrindra ny fahasairanana ara-toekarena. Ary ao voadona zany rehetrarehetra zany dia tsy afa-mihetsika izao tontolo izao, ary tsy vitan'izay tsy afa-mihetsika ary fa zary mihemotra mihitsy raha tsy hijery fotsiny tsika raha tsy ny resaka fifandraisana, raha tsy hijery fotsiny tsika ny lafin'ny varotra amin'ny endriny maro samihafa dia mihemotra mihitsy izao tontolo izao. Fa tsy mba tahaka izany ny mpino sy ny fiangonana. Fa na inona trangan-javatra mitranga ety ambany masoandro dia tokana ihany ny baikon'ny Tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino dia ny hoe mahandro soa ho amin'ny finoana masina. Zany baikon'ny Tompo zany ry havana izay loha hevitra mbanjintsika amin'izao volana Oktobra izao, indrindra fa amin'ity anio ity, izany ihany koa no loha hevitra ny tenin'Andriamanitra ifampahirizantsika. Neto ry havana misy antony roa hirosoana tokoa amin'izany atao hoe finoana masina izany. Mirosoa amin'ny finoana masina fa omen'Andriamanitra lalana ianao hifandray malalaka aminy. Mirosoa amin'ny finoana masina fa omen'Andriamanitra lalana ianao hifandray malalaka aminy. Ndeha hiverina ny tanàna ry havana Jesosy ny mpianana eto, ary teny an-dalana dia nahatsiara hanohanana izy ireo. Dia tojo azo aviavy anankiray, na tena hihinana ny voniny izy ireo, na dia tsy fotoana fahavokaran'ny aviavy raha tamin'izany. Ny zavatra hitany dia tsy nisy voana aviavy mazava loatra moa izany. Teo anatrehany sy fahitana voniny tamin'ity aviavy ity dia nanozona izany Jesosy. Tsy dia fanaon'i Jesosy matetika izany, fa dia nozon'i Jesosy ilay aviavy, ary ny zavatra mitranga dia izao: tonga dia avy hatrany dia nalazo na le hazo na le ravin'ilay aviavy tamin'izany. Teo anatrehany dia avana dia gaga ny mpianatra. Fa inona ity zava-mahagaga hitantsika ity? Toa vetivety teo dia maina sy malazo ilay aviavy. Valy tenin'ny Tompo moa dia mazava tsara hoe raha mino ka tsy mianany ianareo dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo, fa mbola vita zavatra lehibe lavitra ary. Fanoharana ataon'ny Tompo moa dia ny hoe afaka miteny amin'ny tendrombohitra mba hifindra any anaty ranomasina. Dia mbola nanao fampiarana ihany Jesosy ry havana mba azahoan'ny mpianatra tsara an'izany hoe ahazava-dehibe an'izany atao hoe finoana tsy miana an'izany. Ka ny fampiarana ny raisiny dia amin'ny alalan'ny vavaka, satria ny vavaka ry havana no sehatra anankiray izay azahoantsika mpino mifandray, mifanerasera amin'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra loharan'ny asa mahagaga rehetra. Raha hitady fahagagany ianao zany, na te havita zava-mahagaga ianao i Jesosy eto, dia tsy maintsy mifandray amin'ilay loharano dia ny Tompo Andriamanitra izany. Hoy mantsy Jesosy tamin'ny mpianany manao hoe ary na inona angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Tiany Jesosy ambara amin'izany dia izao: ho an'ny mpino Andriamanitra mihitsy no manome azy alalana, Andriamanitra mihitsy no mamela azy resaka sy fandray amin'ny malalaka.
amin'izao andro manahirakirana izao ry havako, izany hoe angataka fiaonana amina tompon'andraikitra lehibe zany, na amin'ny fahefany zany, na amin'ny toe-kareny zany, ny ambony lavitra anao ianao manahirakirana zany a, tsy dia possible loatra zany zao, fa amin'Andriamanitra ry havana tena possible zany. Ary zany raha teo ny afatra mpitany an'i Jeremia ihany tsoa dia ho valiko ianao ka mpisehoko zava-dehibe saro-patarina tsy mbola fantatrao. Andriamanitra ry havana dia mamela malalaka ny olona mivavaka amin'ny finoana tsy mihanana tena hifandray aminy. Ka nasarotra ry havana amin'ny fiainana. Tsy hitanao izay sarangotana satria samy sahirana daholoko. Na ho atsy-atsimo anao, na ho atao varatra ianao, dia samy sahirana daholo ny rehetra. Fa mazava ny torohevitra ny tompo aminao ry havana. Enina be dehibe ny adidy izay antsoroanao, mila andifitra mihitsy ary zany. Ny zava-dehibe ry havana dia izao: mitodia amin'ilay loharanony asa mahagaga, mitodia amin'Andriamanitra, mivavaha amin'ny finoana fa omen'Andriamanitra lalana tokoa ianao hiresaka aminy. Amboraka amin'izay rehetra manavesatra anao, fa ilay Andriamanitra hivavahantsika dia Andriamanitra mahefa sy mahay ny zavatra rehetra. Ry havako malalo amin'ny tompo, any moa dia alahady manokana natokana hitondrana am-bavaka ny fikamban'andro masera ao amin'ny Mamre. Maro ny tsy mahafantatra hoe inona moa zany no ataon'ny zareo, ankoatran'ilay hoe manao akanjo mahafinaritra lavalava iny zareo moa zany, dia arabaina manokana serahina soa izy ireo. Fa ny tena zavatra ataon'ny masera ry havana dia izao: sehatra fiambonana mivavaka, mba hanamafisan'orona ny fifandraisana amin'Andriamanitra, mba hatoky hifandray bebe koa amin'Andriamanitra, ka tsy izy ireo ihany no hifandray amin'Andriamanitra, fa entiny hambavaka daholo ny asan'ny fiangonana rehetra, entiny hambavaka ny kristianina rehetra, entiny hambavaka ny asa rehetra, fa indrindra ny fitoriana, ny filazantsara. Zany fiainam-bavaka zany eo anatin'izany fikambana amin'ny Mamre zany. Tena sarobidy zany ry havana satria hanehoana tokoa fa manana Andriamanitra isika ary afaka mifampiresaka amin'ilay Andriamanitra. Izy ireo mahazo tombotsoa amin'izany. Fa raha mety koa ianao ry havana amin'izao tenin'Andriamanitra zao, dia Andriamanitra koa manome anao alalana malalaka mba hifandray aminy, hiresaka aminy. Fa rehefa amin'ny alalan'ny teknôlôjia moa na dia mahafinaritra azy zany, dia misy fetrany ihany satria mety misy ny toerana tsisy réseau, indraindray koa mety ho loabaty ny baterianao, mety misy zavatra mitranga, mety misy tsy fetezana ny fitaovam-pifandraisana. Fa raha mino kosa ianao ry havana ka mivavaka amin'ny finoana tsy mihanahana, dia tadio fa malalaka tokoa ny varavaran'Andriamanitra, malalaka ny varavaran'ny lanitra mandray anao ny tompo Andriamanitra. Ka aza mihafahafa miantoraka aminy, aza miady rery amin'izay manahirana anao, fa mitodia amin'i Jesosy tompo, dia ho vonjena tokoa ianao sy ny ankonanao. Ary na inona angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo zany. Ny antony faharoa ry havako, izay tokony androsotsika tokoa amin'izany finoana masina zany dia izao: mirosoa amin'ny finoana masina fa ho tanterahan'Andriamanitra aminao izay mahasoa sy mahatsara anao. Mirosoa amin'ny finoana masina fa ho tanterahan'Andriamanitra aminao izay mahasoa sy mahatsara anao. Fampanantenana lehibe ry havako nomeny Jesosy ny mpianana eto. Ny mpianana izay somary lasa ny eritreritra fa marina ny zavatra mitrangy, fa ahoana ihany izao nataonao izao Jesosy? Avy maniry tsara eo ve dia ahoana ny lasa maina tapoka? Nomeny Jesosy fanantenana izy ireo, nomeny Jesosy fanantenana izy ireo mba ho fatany tokoa fa misy antony avokoa ny tenin'ny tompo. Ary indrindra nomeny Jesosy fanantenana izy ireo mba hanala ny ahiahy ao anatin'izy ireo, fa tsy ao anatin'izy ireo ihany, fa ao anatintsika rehetra. Fa indraindray tokoa tsika rehefa mivavaka dia mety mandeha ny saintsika manaotra ny tanora hoe misy miainy ve? Fa tena misy miainy tokoa ry havako. Ny vavaka izay asandratsika alefantsika amin'Andriamanitra. Aza donona fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra raintsika izy. Ary amin'ny maharaintsika azy dia izy mahafantatra ny mahatsara sy mahasoa ny zanany. Jesosy raha teo moa dia nilaza ny zanany amin'ny Luka 1:20 sy Matteo 1:9 manao hoe: fa izy aminareo ray raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahany zanany azy an-drano no hanome azy mena rano. Fa fantatra ny rainareo izay tokony anareo raha tsy mbola mangataka amin'ny akory ianareo. Zany ry havako ny Andriamanitra ivavahantsika. Andriamanitra mahalala ny mahasoa, Andriamanitra mahalala ny mahatsarantsika. Indraindray ry havana dada sy neny ao an-trano ao, rehefa sesilany ny fanontaniana izay apetraky ny ankizy, indraindray mody fanina ihany dada sy neny ka mamaly boraingina, indraindray tsy mamaly mihitsy ary. Indrindra moa fa rehefa somary sahirana iny dada sy neny, tonga amin'ilay teny hoe marenina aloha.
fa Andriamanitra fitiavana. Zany ny Andriamanitra ivavahantsika. Andriamanitra fitiavana ny Andriamanitra ivavahantsika, ka tsy hoe faly miaina na faly mandre na faly mare ny etahitantsika fotsiny izy, fa tena Andriamanitra hafa loatra izy havana, fa tena faly mizara ihany koa izy, faly manome ary faly mamaly ireo etaeta sy vetsivetsim-potsika. Saingy izao tsy voatery arak'izay heverintsika fa araka ny sitrapony, dia izay sahaza araka ilay vavaka nampianaran'i Jesoa, mety sy ampiaro-mendrika amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Izay sahaza mety sy tsara ary-mendrika amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Ny tiany Jesosy avana dia izao hoe mba hahatonga antsika tokoa tsy hivelona fotsiny amin'ny fangatahana na omeomeo fotsiny, fa mba hahatonga antsika tena hivelona sy hiankana tanteraka amin'Andriamanitra ka ahatoky ny valim-bavaka izay men'Andriamanitra antsika. Indraindray avana misy mivavaka ny olona, be dia be ny olona mivavaka, fa indraindray izy dia mivavaka hitom-pahazarana. Aleo aloha mivavaka fa hisakafo, aleo aloha mivavaka fa hatory. Fa ny tiany tompony avana dia tsy izany fotsiny. Tsara izany fa tsy izany fotsiny, fa rehefa mivavaka ianao dia tokony hatoky tokoa fa miaina anao Andriamanitra ary tena mamaly ny vavaka izay asandratra ao izy, ary tokony hatoky izay vavaka valim-bavaka omeny ianao. Haitsika loatra ry havana ny tantara amin'ny Paoly be. Paoly be dia soferana camion, tojo tetezana anankiray efa ratsiratsy izy. Ny entana hoentiny ao anaty camion efa faran'izay mavesatra. Voataiza tany amin'ny sekoly alady moa Paoly be dia rehefa andeha amin'ny tetezana dia mivavaka izy. Jesosy, apio mba ho tafita an'ity tetezana ity efa netako mavesatra, tetezana faran'izay ratsy sazy metsiketsika. Dia nalefa moramora sady nangovitra teo Paoly be. Tafita soamatsara izy, ary raha vao tafita soamatsara ny tetezana dia inona nataony? Tsy malala amin'ny Paoly be nga, tsy malala amin'ny Paoly be nga. Adin'ny Paoly be fa tsy iny any akory ny tetezana izay tsy maintsy andehanana, tsy iny any akory ny zava-tsarotra izay tsy maintsy ale. Inona moa ry havana ty ilay sahena ny saitsika? Samy manana izay tetezana epitany tsirairay avy, samy manana ny olana atrehany tsirairay avy, samy manana ny etahitan-tsay tononona ny tsirairay avy, fa ny zava-dehibe ravandea izao. Zany olona miroso amin'ny finoana masina zany, ka mivavaka amin'ny finoana tsy mihanahana, dia ao anatin'ny fanatreteny zany, ao anatin'ny faharetany zany. Zany ny tena zava-dehibe. Koa mety eza ry havana mba hanetry tena anatrehan'ny tompo, ary mahareta mivavaha amin'ny finoana masina fa ilay Andriamanitra ivavahantsika, ilay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika, dia eo anilako izy, eo anilanao izy, eo anilantsika izy miaina, mamaly vavaka araka ny tenin'i Jesosy manao hoe ary na inona angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo izany. An'Andriamanitra ny voninahitra fanofanahiny kosa amintsika rehetra, hahatonga antsika tokoa hifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra ary hatoky ny valim-bavaka omeny tompo antsika. Amen.
Vavakontsika tompoko. Ry Andriamanitra tompo rainay izay tsara indrindra. Sotranao izahay no fitiavan-dalina asehonao aminay fiangonana. Indrindra tsy takatry ny sainay tokoa izany fitiavanao izany. Satria voky zavatsoa avy aminao izahay. Heniky ny zavatsoa avy any an-danitra izahay tamin'ny alalan'ny hafatra ho Andriamanitra. Nomenao anay nampitondranao ny mpanomponay. Fa tao anatin'izany Andriamanitra dia nampianatra anay ianao. Fa manome alalana anay ifandray aminao Andriamanitra isanandro. Nampianatra anay ianao fa tanterahanao Andriamanitra izay mahasoa anay tsirairay isam-batan'olona. Andriamanitra, ao koa ane ny teninao hitoetra betsaka hanapaka aty amponay, hivelomanay sy hijoroanay vavolombelona. Fa misaotra anao izahay ny amin'ny izao andro anio izao, ahatsiarovana ny amin'ny fitondrana mambavaka ny masera Mamre FJKM. Ianao Andriamanitra ane no ampitoetra azy ireo mahatoky amin'ny finoana, ary mba ho feno fifandraisana aminao isanandro ny olonao, mba ho vavolombelona ny filazantsaranao sy ny fahatsaranao Andriamanitra, ary tsy hanan-tsiny mandrapahatonga anao Jesosy Kristy eny amin'ny raolanitra. Andriamanitra, mitondra mbavaka ho an'ny fiainan'ny fiangonana, indrindra fa ty FJKM mba vady mitafy ty izay. Hitanao Andriamanitra ireo ezaka rehetra tsy maintsy tratrarina, ny fifandraisan-tanana ny mpitandrina mianakavy, ampaherezo ny komity izay mikarakara. Ianao Andriamanitra n'olon-tsaina hanome hery hahavitan'izy ireo asa tsara ho anao Andriamanitra. Tondram-bavaka izahay ho an'ny mpitandrina mianakavy, ampaherezo ny mpanomponao. Ianao Andriamanitra hanome fahatanjahana azy mianakavy isanandro, ary hanome fifaliana fiadanana mba azon'izy ireo manao asa tsara sy mitory ny filazantsaranao eto amin'ity toerana nanendrenao azy ireo ity. Andriamanitra, mitondram-bavaka izahay ny fiainan'ny FJKM mba vady mitafo ity, ny birao-piangonana, ny mpitandrina, ny kristianina rehetra mba havita asa tsara ho anao Andriamanitra. Tahiro ireo ezaka rehetra tratrarina, indrindra ny teti-bola, ny fanenjehana ny teti-andro fiangonana sy izay rehetra mbola kasaina atao. Ianao Andriamanitra no anatanteraka sampijorona mpanomponao amin'izany. Andriamanitra, indreto ny olonao tsirairay, ny kristianina tsirairay avy, manana izay manahirana anay tsirairay avy izahay. Ao ny tsy salama, ianao Andriamanitra no angatanay ankehitriny hanome fahasalamana sy fahatanjahana ho an'izay havanay tsy salama, indrindra ireto mpiray fanantenana, reto mpanomponao tsirairay avy aminay reto. Andriamanitra, atrakao izay rehetra kivy, atanjao izay rehetra ketraka, afao izay rehetra voafatotra. Meo fifaliana tompo ireto kristianina manondrika ny lohany eto natrianao reto, indrindra fa amin'izao vanim-potoana farany izao. Andriamanitra, tondram-bavaka aminao ihany koa izahay ho an'ireo zanaky ny fiangonana hiatrika fanadinana bakalorea amin'ny herinandro. Ao koa ianao Andriamanitra n'olon-tsaina, ary ny masonao no hitsinjo azy ireo, ny tananao no hivimbina azy ireo, ary inonay sy antenanay fa miandany amin'reto zanaky ny fiangonana reto ianao Andriamanitra. Dia samy ho afam-panadinana avokoa izay rehetra zanaky ny fiangonana hiatrika izany fanadinam-panjakana izany. Andriamanitra, tondram-bavaka ihany koa izay ho amin'ny firenenay, indrindra fa ny mpitondranay,
mamindrafo amin'izy ireny ianao ampandehanao amin'ny fahamarina sy ny fahitsiana ny mpitondra anay. Jereo ny firenenay sy trano ny taninay Tompo. Andriamanitro, izahay tsirairay avy reto samy manana izay zavatra faniriana aty anatinay. Ino ny fivavaka mangina tanterahanay ataonay eo ambony seza fiandriananao. Enao Tompo, ny sentony fony tsirairay avy. Fa na dia tsy mangataka izahay, dia ianao Andriamanitra efa mahafantatra izay mahasoa mpanomponao tsirairay avy. Ary mihoatra lavitra noho izay angatahanay aza no tanterahanao ho anay kristianina reto. Ny vavaka dia ampimbolinay amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra. Ho masinana eny anaranao. Ho tonga ane ny fanjakanao. Atao ane sitraponao. Ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Eo anay noho ny anina saza ao anay. Ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary izany tondra anao eo amin'ny fakapana, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ho voninahitra mandrakizay. Amen. Dia faly-miaravantsika indray izahay atao amin'ny komity ny fifandraisan-tanana ny mpitandrina amin'ny vady sy ny fiangonana manontolo. Nao hiritsika dia avy eo nao vavaka dia isy fanentanana fohy fampahafantarana ny amin'ny alahady androany. Homanitsika ny hira firana fanampiny. Firana fanampiny fa 750. Firana fanampiny fa 750 Andriamanitra fitiavana. Ataontsika ny andiny voalohany miara-mitsangana isika dia avy eo isy vavaka tao izay vao hiara-hipetraka isika. Firana fanampiny fa 750. Miarivavaka isika tompoko. Andriamanitra malalanay eo misaotra anao zahay fa tratra izao alahady vaovao izao indray. Misaotra fa tena fitiavana tokoa ianao ary mahagaga eto imasonay ny fatahiana lehibe izay arotsaka ao amin'ny fiainanay. Hoentinay ambavaka manokana aminao eto tompo ny alahady ny fifandraisan-tanana amin'ny mpitandrina amin'ny vady sy ny fiangonanao. Efa fantatrao ny fandaminana sy ny fikasana maro napetraka fiangonana. Hoatrehanay amin'ny fotoana io ka mangataka aminao zahay Jesosy, ianao ilay mahay zavatra rehetra. Tanterao araka ny sitraponao avokoa ireo fikasana ireo, fenohy ny fanahinao masina izay rehetra izao. Mba ho tena voninahitra ao avokoa ny asa rehetra izay ho tanterahanay. Ampahirezo ny tsirairay, toano ny fianakaviana rehetra tsirairay
amin'ny fanoloran-tena izay ataony. Maniry ny andray anjara amin'ny zany hetsika izany avokoa ny isa-tokantrano rehetra tompo, nefa ianao mahay mandamina ny zavatra rehetra. Ianao mahalala ny mahatery ny tokantrano tsirairay, fa nefa kosa ianao tompo efa nanome toky anay hoe fa moa misy zavatra mahagaga tsy hainao atao amin'ny fiainanay va? Koa mesa mahery aty aminay ary ianao tompo, satria fantatray fa tena mahalala ny mahasoanay tokoa ianao. Hoentinay ambavaka aminao eto ny ray aman-dreny mpitandrina ny vady sy ny zanany. Ampaherezo izy ireo amin'ny adidy maro izay ho ataony, izay efa nankininao taminy. Toy izany koa ny fiainan'ny fiangonana FJKM Ambavady Mitafo. Aza atao diso anjara amin'ny fitahianao tompo, izahay tsirairay avy izao. Ko ankehitriny ary apetraka feno ampelantananao ny fotoana rehetra izay hoatrehanay amin'ny 4 sy 9 volana Desambra. Mba tena fotoana ahafahanay mijoro vavolombelona tokoa ny amin'ny asa fanompoana, ny amin'ny asa fanoloran-tena, ary indrindra ny amin'ny fifankatiavana misy eo amin'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny fiangonana. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy eo no anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Petraka isika tompoko. Ny teny faneva nosafiditsika dia efa haitsika daholo le hoe mifandray sy ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy ianareo koa ho voninahitra Andriamanitra. Ao amin'ny Romanina 5:17. Efa niresaka tetintsika hoe isaky ny alahady dia anao tatitra fohy ny amin'ny vola voangona sy ny amin'ny hetsika izay ho atao sy ny tsara ho fantatra. Alahady enina sisa ny riavany dia ho tonga izany fotoana izany. Alahady enina sisa na atao hoe mbola misy alahady enina. Fa ny vola azontsika tamin'ny heriny izany ny fikambanan'ny volantsika izany atanana amin'izao fotoana izao dia 4,129,210 ariary. Mbola manana alahady enina izany tsika ifanentanana, ifampirisihana, hitondrana vaovao ny momba izany fifandraisan-tanana izany. Mizara 2 sy 3 mazava ny fanentanana ataontsika. Eo aloha ny amin'ny sampana, efa niresaka teto ny filohan'ny lola sy dekona teo ivory isika sampana rehetrarehetra, solotena ny sampana na ny filohan'ny sampana andamina kely ny amin'izany fotoana izany. Fantatritsika fa tsy nisy mihitsy ny hetsika nataon'ny sampana tamin'ity taona ity noho ny zava-misy sy ny toetra rà. Kanefa kosa dia tsy mankivy atsika izany fa hoatrehantsika ampitoniana ny asa izay ho ataontsika amin'ny Desambra io, ary fantoka tanteraka ny amin'izany fankalazana izany ny fiainan'ny sampana rehetra. Misy ireo sampana efa nandrotsaka ny fandraisana anjarany dia efa isaorana sahady ny amin'izany fandraisana anjara izany. Eo kosa ny fanentanana ho antsika tsirairay avy, ho an'ny tokantrano tsirairay avy, ho an'ny fianakaviana. Maro ihany koa nareo nefa nandeha tato amin'ny fandraisana ato amin'ny dekona izany, ka dia efa misaotra nareo sahady izahay. Kanefa miantso ny tsirairay koa izahay. Amin'ny alahady voalohan'ny volana Novambra tsika dia hanao tombanezaka. Izany hoe hitantsika kely eo hoe hatreto ny vitantsika amin'ny alahady volana Novambra io. Mbola misy alahady ray izany aorianan'ny androany fa izay mahatonga antsika hanao fanentanana kely hoe izay efa afaka miroso dia tanina manokana mba tonga dia efa mba androso atao amin'ity ao amin'ny fandraranao izany amin'ny fandraisana anjara. Fantatritsika hoe le 50 millions d'ariary no ezaka ho ataontsika. Raha 4 millions eo an-tanana dia 46 sisa dia vitantsika ilay ezaka. Itsika koa nefa mahatoky ny tompo ary mahatoky ny fiangonana fa ho tratra izany araka ny vinavina izay efa nataontsika. Izahay dia braosy komity ihany, ny ao amin'ny braon fiangonana dia brao mpitarika ihany, fa itsika izao no tena tompon'ny asa ary natsoan'Andriamanitra hanatanteraka izany. Fotoan-dehibe amin'ny fiainan'ny fiangonana izany riavana. Tsy zavatra mora izany hoe ho raisin-tanana ny mpitandrina ny vady sy ny zanany. Ary ny antsika tsy ho raisin-tanana ry zareo, fa hifandray tanana isika amin'ny fotoana io. Dia izay nitondrana fanentanana amintsika. Tsy fetin'izy efa mianaka izany io, fa fetintsika tsirairay avy reto. Isika ny ara-paly, isika ny hiaraka atotosa izany fotoana lehibe izany. Ka izay nanaovana fanentanana hoe amin'izay fandraisantsika anjara, amin'izay nomeny tompo antsika, ka dia fohitsika ho atolotra anatanterahana izany fotoana izany dia manentana anao zahay hoe efa ao ny izay adidy tandrifiny tsirairay avy
dia ataontsika amin'ny anaran'ny tompo izany ary indrindraindrindra ataontsika ho voninahitr'Andriamanitra. Ny alahady voalohan'ny volana novambra io izany dia teneniko teo hoe anaovantsika tombanezaka, ahitana hoe atraiza no hitantsika. Fa amin'io alahady voalohan'ny volana novambra io koa fantatritsika fa anao rakitra manodidina indray mandeha tsika. Io ihany ny sisa ny azontsika anaovana rakitra manodidina. Koa manentana anao izay dia n'izao. Miomanana dia n'izao hoe hiomana anatitra fanatitra ety amin'ny alitarintsika. Dia izay voazontsika amin'io dia ho arotsaka manontolo amin'io amin'ny kitapony fifandraisan-tanany. Izy valopy ho zarainay amin'ny heriny raha ohatra ka tiatsika ho atao anaty valopy izany fanomezana izany dia amin'ny heriny afaka alaintsika ho ivelany ao ny valopy andraisantsika anjara amin'izany rakitra manodidina izany. Dia izay angamba aloha ny tsara fantatra ny androany amin'ny heriny manantena hanana vaovao misimisy ho atolotra ho antsika. Mety efa vonina ihany koa ny hira faneva dia hianatra hirintsika mba hiarahantsika mientana ny amin'izany andro lehibe izany. Dia an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Misaotra tompoko. Eny na dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana za dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko. Izany teny soratra masina izany ry havana no andeha hoentintsika etrehana izao herinandro vaovao ny ame anara-pahasalamana izao indray. 7 volana latsaka izao no efa nietrehantsika teto Madagasikara ny ady amin'ny Covid-19. Na dia hita omena aza ny tany marary sy ny maty dia tsy mbola foana eto amintsika ny aretina. Mbola ao anatin'ny ame anara-pahasalamana isika ka tsy tokony hivahavany fiarovana. Mbola mandeha tsy tapaka enenena manjery ny fanentanana antsika anadio tanana sy anaja ny elanelana iray farafahakeliny ka tsy tokony ho reraka tsika hiaino an'izany. Eo amin'ny fanadiovana ny tanana, eo no tiako asiana resaka kely. Rehefa manosotra savony ny tanana tsika dia tokony atao mandroatra tsara ny savony mandritra ny 20 sekondra mba izay vao hokobanina ny tanana. Raha mampiasa gel hydroalcoolique isika dia tokony ho 2 ml farafahakeliny no hikosehana ny tanana mandritra ny 20 sekondra. Izany 20 sekondra izany dia eo manisy eo tsika hoe 2 hatramin'ny 20. Amin'izay izy ho maty tsara ny tsimokaretina eo amin'ny tanantsika. Io gel hydroalcoolique io dia efa misy fenitra napetraka ny OMS ny fatrany tao anatin'izy ireny izay tokony ho hajaina. Efa betsaka izao ny mivarotra gel désinfectant, milaza ho gel désinfectant tsy manara-penitra. Betsaka ny mpisoloky ka aokatsika tsy hividy ny gel désinfectant tsy ara-dalàna eny rehetra eny. Efa nisy ny gel nataon'ny olona amin'ny tavolo, nasiany toaka gasy, nasiany colorant sy huile essentielle. Efa misy trata angambontsika teny amin'ny taxi be misy nampiasa an'ireny. Rehefa kosehana amin'ny tanana izy dia lasa ohatra misy tsikoko ny tanana. Dia tsara rehefa mividy izany tsika mba ny zavatra azo antoka no tena hovidintsika. Eo amin'ny fanaovana ny arovava sy ny orona mba tsy ho aro soka ny hitondrantsika azy fa ho tapina tsara hatraty amin'ny orona hatraty amin'ny soka. Tokony hosoloana matetika farafahakeliny indroa isan'andro. Ny masika lamba dia tokony ho vita amin'ny lamba coton. Raha lamba matevina izy dia mety ny 2 sosona fa raha somary manify dia 3 sosona. Efa mafana tsara koa izao ny andro ka tsara raha masika miloko fotsy na loko mazava no anaovantsika fa raha vao loko mainty na matroka be dia mafana be dia manana tendance tsika hampidina ny masika eny amin'ny soka. Oka koa tsika mba tsy hividy ny masika tsy azo antoka. Efa betsaka ny masika eny an-tsena eny asian'ny mpivarotra EE. Ireny nefany dia mety mampiditra ny otrikaretina satria le rivotra izany direkta tonga miditra eo amin'iny EE iny. Ka raha ohatra isika ka manana ireny masika ireny dia tsara asiana mouchoir jeté double ny ao anatiny mba tsy hidiran'ny otrikaretina ao anatin'ny EE iny. Ao an-tokantrano
na samysika menakavy aza no tokantrano dia tsara rehefa misakafo mba hajaina ihany ny elanelana iray metatra. Eo am-pisakafoanana eo mantsika no miresaka dia mety hisy ny pitidrora. Tadidio fa samy efa mivoaka ny tany miasa sy mianatra avokoa zao isika rehetra dia mety hitondra ny tsy mikaretina nefa mety tsy hisy sorotraretina, izany hoe porteur sain. Eo am-pisakafoanana koa tsika dia tsy tokony atao ny mifandimby vera. Mety ho adinontsika ny vety hoe vilia sotro ny tonga tsika eo ambony latabatra fa adino ny vera dia mety hoe tsika menakavy ihany dia samy mifandimby vera. Tadio nefa ny hafa iny mety hitondra aretina eo koa. Oka koa tsika mba tsy hividividy mafana zao ny andro dia hividy le ranom-boankazo na ny reny yaourt boara eny an-tsena. Eny mantsy tena betsaka mihitsy no tsy manara-penitra ny fanasana ny vera fa kobakobanina fotsiny amin'ny rano raiso. Farany fotoana ny voankazo betsaka sy ny legioma zao dia tokony hihinana isan'andro tsika mba hampitombo ny hery fiarovana. Dia mba ho voasasa madio tsara daholo fa efa manomboka koa zao ny areti-pivalanana. Alaviro ny fisotro mamimamy sy ny zava-mahadomelina fa reny vao mainka mamparefo ny hery fiarovana. Dia aza dino ny mivavaka isan'andro. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Sotra tokoa. Isaorantsika ry havan'Andriamanitra noho ny fahatanterahana ny fanompoana izay niarantsika teto ary andesika hiaina ny finoana velona eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Azahoantsika ijoro vavolombelon'i Kristy eo anatrehan'ny zavatra sarotra iainantsika ankehitriny ary miroso hatranisika anana finoana tsy azo azongozonina. Dia amarana ny fotoana isika ataontsika ny hira fanampiny fa 4:50 aorian'izay dia atolotra ny mpitandrina ny tsodrano ataontsika eo am-pitsanganana. raisanao ry avako ny tsodrano zay atolotra mianaran'ny tompo Jesoa manao hoe ary na inona ankatarareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo izany
ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no mihery ny fanahy masina. Amen. Petraka ianareo ivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.